Salam, je m'appelle Alexandra Flige et j'espère que vous serez bénis pour cet enseignement. La parole de Dieu a changé ma vie et je sais qu'elle changera la vôtre aussi. Bonjour, je m'appelle Alexandra Flige et je suis missionnaire avec mon mari dans la France et ailleurs aussi. Miarabana Alexandra Flige nenarako missionnaire miaraka amin'ny vatiko any Frantsa sy any amin'ny toerana hafa ihany koa. Et je vais juste partager une petite parole avec vous aujourd'hui Dia androany izara teny fohy aminao par rapport à l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. mahakasika ny importance ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, Ao amin'ny filazantsarany toko voalohany, il a dit « Au commencement était la parole, hozy izy hoe tamin'ny voalohany ny teny et la parole était avec Dieu, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, et la parole était Dieu. ary ny teny dia Andriamanitra. Elle était au commencement avec Dieu. » Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Et après, verset 14, il a dit comme ça, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dia avy eo mitoy amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo izy ary ny teny dia tonga nofo ka nona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Donc Jésus est la parole qui est devenue chair. Zany hoe Jesosy le teny tonga nofo. Donc pour connaître Jésus, je dois connaître sa parole. Zany hoe rehefa te hafantatra an'i Jesosy dia mila mahafantatra ny teniny. La parole de Dieu est un livre vivant. Ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe boky velona. Et comment est-ce que je prends soin des choses vivantes? Dia ahoana ny fomba hikarakarako zavatra velona? J'ai un chien chez moi. Raha manana alika kely aho Et toujours je dois nourrir, je dois le promener. isan'andro aho mila mampisakafo anazy, mila mitondra anazy mandehandeha Parce qu'il demande du temps. satria mila fotoana izy. Il est vivant. Velona izy. Quelque chose vivant, une plante, et c'est vivant, il doit être arrosé. Ny zavatra velona ohatra hoe ny voninkazo dia tokony hotondrahana. Comme quand j'ai une amie à Paris qui est partie en vacances, et elle a laissé tous les plants avec moi. Ohatrany hoe manana namana zao dia any Frantsa lasa nandeha vakansy izy dia navelany teo amiko teo daholo ny voninkazo rehetra. Pourquoi? Fa manino? Parce qu'il a besoin d'être arrosé. Ka satria mila tondrahana le voninkazo. Le canapé, tous les meubles n'ont pas besoin d'attention. Ny canapé sy ny fitaovana rehetra tsy mila karakaraina. Mais quelque chose vivant besoin de l'attention. Fa ny zavatra velona dia mila karakaraina. Donc, la parole de Dieu est vivante. Dikan'izay hoe velona ny tenin'Andriamanitra. Et Jésus, afin que je connaisse Jésus, j'ai besoin de connaître sa parole. Zany hoe rehefa te hafantatra an Jesosy dia mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Je peux lire juste une histoire dans le livre de Luc. Amaky aminao tantara iray ao anatin'ny bokin'ny Luka. Parce que Jésus est entré dans la maison de Marie et de Marthe. Satria Jesosy dia niditra tao anatin'ny tranon'ny Maria sy Marta. Pense par rapport à ça. Mahakasika an'izay, Jésus est physiquement dans leur maison. Jesosy dia tena tonga tao tamin'ny nofony. Et qu'est-ce qui se passe? Dia inona ny zavatra mitrano? On va voir. Hitantsika azy. Verset 38 de Luc 10. Ao amin'ny andin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny Luka toko fahafolo. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ary nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatra-trano azy ao an-tranony. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tomboka ny hain'ny teniny. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Fa Marta izay ireo tamin'ny fanompona be dia avy izy ka nanao hoe tompoko, moa tsy mampanina anao va ny hamelany rahavaviko ahy hanompo irery koa mba asaovy manampy ahy izy.
Dis-lui donc de m'aider. Kamba save manampy ahy izy. Et le Seigneur lui répondit, Amin'ny tompona maly. Martha, 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 Martha. tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Maro ahina sy maro irehana ianao. Une seule chose est nécessaire. Nefa zavatra iray aloha no ilaina. Marie a choisi la bonne part, Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara qui ne lui sera pas ôtée. izay tsy alaina aminy. La bonne part, c'est quoi? Inona le anjara tsara? C'est assis à le pied de Jésus. Dia ny eo an-tongotry Jesosy. Ton temps avec la parole de Dieu est précieuse. Ny fotoana iarahanao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena saropidy. C'est essentiel Tena hoe zavatra tena ilainao. et tu ne peux pas négliger ça. Dia tsy afaka ho tsorarainao zany. C'est la vie pour votre esprit. Io no fiainana ho an'ny fanahinao. C'est la nourriture de votre foi. Io sakafo ny fononao. Cherche le Seigneur. Tedavy ny tompo. Cherche sa parole. Tedavy ny teniny. Et tu seras un croyant qui est fort. Dia ho tonga mpino mafy ianao. Jésus t'aime. Tianao Jesosy. Nous aussi. Zahay koa. Et il reviendra bientôt. Dia amin'ny fotoana manaraka indray.